satria tsy ho tanteraky zao zavatra ataotsika androany zao raha tsy nisy tsapony a. Ety am-piandohany aloha amin'ny alahelo lehibe tsy maintsy mionjoka ampanajana isika manoloana ny fahafatezanay n'olona be dia be zay tsy tapona fenina hiarahantsika mahalala eto amin'ny firenena, na ny ambohy malaza zay na ny any amin'ny faritany. Ary mitondra teny fampiononana koa ho an'ny fianakaviana manontolo, ary mirary koa de mirary zahay ny azahoan'ny tsirairay zay mbola andalam-pitsabona hahazo ny fahasalamana tanjify am'izay tsy fahasalamana zay. Manaraotra ihany koa ny tena mampanao politika alohan'ny hidirantsika amin'ny tena zavatra namorina anareo mpanao gazety, manao antsoavo ho an'izay sampanjara rehetra zay anatin'ny fikarohana marina manoloana ny fifatezanan'olona be da be eto amin'ny firenena iny mba samy hanao ny anjara tanjifiny zay singanina aloha efa misy ny manao ny asa. Madamo ao amin'ny fampanoavana zao mba tsy karitsa ihany amin'ny mampanao politika satria zay dia mpanohitra, ka nampanohitra koa zahay misy zavatra tsy karitsa koa hoe ny miasa dia ao ka tenenina hoe fa mandeha miasany zay mahita hoe ohatrany ao amin'ny fampanoavana aloha dia mahita zay hoe misy asa efa mandeha atao lera matoa iny zay saorana. Fa ankoatsin'izay raviravitana ny vahoaka, miasa saina ny vahoaka, manjanjiranatsy ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe inona marina ny tena nahafaty an'le olona, ka iangaviana re nareo anatin'ny fikarohana ny zavatra zay hijery ny tena rariny sy ny hitsiny fa na ny mpizahatanytsika koa miasa saina be ny tonga eto Madagasikara manoloana n'iny zavatra niseho iny ka apetraka aminareo mpitondra zay zavatra zay. Hiditsy am'le tena toliara tsy akanavaka vahoaka zay moninao zay nametsaka ny fitokisany tamin'ny vatatenanay tamin'iny fifidianana be ny tanàna lasa teo iny. Mazava de mazava tokony hiala tsikelikely ao an-tsaitsika ry vahoaka ny hoe lay be ny tanàna ny safidinareo tsy hiaro ny safidinareo sanatria zao fijoroana eto androany zao rofo mitonga amin'ny tenda fa tsy misy olona hanaika ary ny fanoherana sarotiny amin'ny safidim-bahoaka, ka zay ny atony ijoroanay androany eto hanatanteraka ny fiarovana an'izay fa safidim-bahoaka zay ka nampiakatra ny raharaha aty amin'ny ambaratonga maefa, aty amin'ny cassation zay hatsehinay hatsehitsika mianakavy raha pitso eto Antananarivo zay raharaha zay. Aza gaga koa tsika la mahita namana mpiara-mitolona be dia be tonga am'le fanasana, fa aza dino talohana kandida be ny tanàna ahy dia zao vatatenako zao filoha nasionalin'ny jeune RMDM ary mbola tsy miala am'izany ny foto-kevitra sy ny foto-pisainana amin'ny mahampanohitra zay. Tsy andan'izay mpanorona koa ny Gasileo teto Antananarivo teto Madagasikara iarahana amin'ny namana be dia be, ary mpanorona koa miaraka amin'ny namana rehetra ny NGPM. Ka aza gaga tsika androany satria nasaina ny namana de tonga ho amin'ny fiaraha-mientana amin'ny ady iraisana amiko, ka apetrako ihany zay zavatra zay mba tsy hagaga antsika mpijery ny fahatonganany namanareo zany de manotro. Zaho miteninao zany tsy tapony afenina fa mpanohitra ary kandida ny mpanohitra tao Tiliara. Ny zavatra niseho matoa mampiakatra dia tsy afa-po amin'ny didina voaky ny tribunal administratif. Zay tsy midika hoe tsy manaja ny fitsarana na ny rafi-pitsarana izahay. Zahay koa mieritreritra hitondra firenena zay androany, ka tsy zahay zao no tsy hanaja zany rafi-pitsarana zany amin'ny toeran'izay misy azy. Zay mahatonga anay androany hiatsika ary nampiakatra an'io raharaha io aty Antananarivo zay tsy fahafahampo zay. Inona moa le tsy fahafahampo? Mety
efa betsaka dossier nalefanay any amin'ny cassation, niorona tsara, niorona ampeo, fa ho singaniko eto androany teboka ray na roa hiany mba hahafahatsika vahoaka afaka amin'ny tsara, afaka amin'ny saintsaina ino marina ny zavatra tena niseho tany Antiliara. Voalohany, mamoa fady ny zavatra niseho tany Antiliara satria niseny mihitsiny no Piraitsy Kombakomba tamin'ny kandida zay lazaina hoe kandida mpanjakana. Inona no ahafahanay milaza an'izany androany? Mitotaly ho folo ny reketina mpianataonay, fa ray ihany ty lazaiko ty zay tsy kombakomba niarahany seny tamin'ny kandida anankiray zay napetsaky ny tribunaly administratif ho nanjesy tao Antiliara. Misy bureau de vote numéro 1, numéro 3 amin'ny fokotany anankiray lazaina hoe Antsimenatsa. Very tao amin'io bureau de vote io ny paquet de bulletin unique roa. Ny ray amin'ireo paquet de bulletin unique reo miisa 50, ny ray 50. Raha atao mikajikajy bulletin unique 100 no very tao amin'io bureau de vote roa reo. Ahoana ny agagatsika, ahoana ny agaganay rehefa nizotra ny fifidianana tamin'io andro tsatehakinay lay bulletin very ny ampahany tamin'ny fokotany anankiray lazaina hoe Betania Tanambao. Misy olony kandida Irmara mitondra an'ireo bulletin reo efa kose amin'ny laharana misy an'le kandida Irmara efa ty amin'ny folafolakandro, efa ty amin'ny efatsy io zavatra io tsatsa. 5 io bulletin tsatsa io rehefa nihamarinina le bulletin kay le bulletin very tany amin'ny fokotany Antsimenatsa no nampiasain'ny kandida mpanjakana taty Betania Tanambao. Mazava zay ravana, teboka anankiray ihany zay le bulletin 100 zany nampiasain'ny kandida mpanjakana nanaovana an'le hoe précoché satria tsatsa le bulletin 5 kose eo amin'ny laharana misy an'le kandida mpanjakana. Taty amin'ny efatsora le izy tsatsa, ny bureau de vote nisokatra tany amin'ny 5 oratany. Ny nandalo tao anatin'izay zany navadibadika le bulletin 100 miditsy mivoaka. Tsy olana, natao ihany fifidianana, zay tsy hitanisan'le rekety 10 fa manalava fotoana. Fa zay singa ray zay ihany ahafahanay milaza ka moa ve iza ny tompon'le trano nahaveren'le bulletin, ny CNI tompon'le trano mitahiry an'le bulletin. Izy n'le olona manana fahefana afaka mangalatra bulletin amin'ny CNI, lay kandida mpanjakana nangalatra an'le bulletin, de manjaky ty androany CNI tsy nitondra ny fitarainana sy ny fitorinana io kandida nangalatra bulletin io fa zahay kandida prositen'izay amin'ny firesakina tsatehaka lay mpangalatra nefa tsy gajaky itsiny fa mbola omena fanjesena. Ray zay raha avana, zay singa ray zay ihany de ahafahanay milaza fa disqualifié le kandida raha ny lalàna no ampiharina. Fa zahay kosa tsy mpitsara, zahay eto mbola mametsaka ny fitokisana ny fitsarana mahefa ary matoky ny fitsarana hatsany. Fa kosa be ny fitsarana efa nandeha, zay saoranay ny fitsarana, be ny antso ndray nandeha tamin'ny tribunal administratif. Fa rehefa taty amin'ny cassation lalilina le dossier hita ihany marany farany. Misy an'izany na ny avatomandry ahitatsika ohatsy amin'izany, saorana ny fitsarana. Fa zahay eto de mangataka, lalimy tsara ny dossier ny Toliara io, lalimy tsara, so de zavatra vitana anamalao hividiantsika vato-tsakoho. Zay kosa de mampanantena ny vahoaka ny Toliara satria niady tsy masiso niady tsy mavay. Na misy manome tsiny anay hoe manino anao no moaratsy mialy, mbo mialy aho fa tsy amialy itiavanareo azy. Zahay koa mbo tsy nieritseritra hoe hanao sorona antsika vahoaky na hampiditra antsika namponja,
fa hitatsika ihany fomba fiasa ankehitriny. Fa zahay de mbola mametsaky any rahatsika iny any amin'ny fitsarana. Fa kosa tsy misy voie de recours tsony aorian'ny cassation. Fa zahay de fa mampanantena ny toliara ninona ny ovokany cassation zay ataotsika. Tsy maintsy mbola iverina ny avoaka ny toliara ny vatatenanay sy ny ekipa hanao tatsa hitondra voandalana. Zay voandalana homeny cassation anay tsy maintsy averinay aminareo vahoaka ana ninona ny vokany de tsy maintsy any aminareo vahoaka zahay no hanao tatsa. Ka niady tsy masiso mahalinisa anareo toliara tsy zahay koa hampianary aly zao. Matoa zay nisafidy ho mpanohitsy tsy misy raha vakanay laha mboaly. Fa zahay koa mialy ampahenjena, mialy mifanaraka amin'ny lalàna, ary tsy manao bontolo, tsy manao bodongero. Fa zahay de mirehareha fa manam-bahoaka tsy nividina vola, tsy nanaovana kolikoly amin'ny seny, fa vahoaka tena nisafidy anay malalaka. Ka zay sy zay toko omenay antsika vahoaka malagasy zay monao toliara androany. Mahalinisa ny voandala handesinay avy aty amin'ny cassation. Fa aza maika hoentiny hatezerana, aza manaika baikoiny fo, aza manaika ampirisihy olona. Fa mahanjasa lay olona efa nisafidinao hitondra voandalana ho anao amin'ny fotoana mampety azy. Fa aza manay tsika toliara ao fa nisafidinareo tsy hatako raraka antany na ino kidona na ino kiatsa makasitraka tompolahy mankatelina tompom-bary.